Raha tompona andraikitra tsy mahavita, tokony hanaja-tena metra-pialana. Entitra ny filohan-dedezamita nilaza izany. Tsy maintsy hajaina ho izy ny daty ny 20 Mey efa ny fanarahana fa hanatanterahana ny fifidianana. Raha toa ny mpitantana ny tetezamita sy ny fianakaviabe iraisam-pirenena nanome fotoana ny vahoaka malagasy amin'ny 20 Mey amin'ny anaovana fifidianana dia inoko fa tokony hajaina izany daty nomena ny vahoaka malagasy zany. Ny araikitry ny mpitantana rehetrarehetra ao anatin'ny tetezamita, ny antom-posiny ny gouvernemanta ao anatin'ny tetezamita dia ny anatontosa atsaka sy andavany amin'izany fotoana nomena ny vahoaka malagasy izany. Ny filohan-dah dia mandray ny andraikitry ny mandrakarivo amin'ny andraikitra napetraka amin'ny fitandromana ny fandriam-pahalemana. Ny tokony andraikitra eo anatin'ny gouvernemanta kosa dia tokony hanao zava-dehibe an'izay fanajana ny vahoaka malagasy izay amin'ny fanatotosana ny fifidianana sy ny kojakoja sy ny rafitra rehetra ary indrindra ireo lalàna rehetra mifehy ahafahana miroso amin'izany fifidianana izany. Raha toa ka misy tokony andraikitra tsy mahavita ny andraikitra ankiony ny firenena aminy, tokony manaja teny izy ireny ametra-pialana satria tsy amitaka ny vahoaka ny ataontsika eto tompoklasy tompovavy. Afatra kosa ny napetra no an'ny filohan-dah, tsy azo atao ambany zavatra ho izy ny firaisan-kina. Toy izany koa ny ambopo tokony ho taratra amin'ny alalan'ity faneva ifanorana ity, fa ambonin'izay tokony ho saro-piaro ny fiandrianam-pirenena ny filohan-dah. Ny vonin-tafika ao amin'ny filohan-dah dia iarahantsika mahafantatra fa manana ny sainany sy ny targetrany. Ny faneva no ahafantarana ny toerana misy mitarika eny amin'ny tany anaty ary tsy maintsy arovana mandrakarivo izany faneva izany. Noho ny lanjan'ny faneva indrindra no anolorana ho an'ireo jeneraly izay faneva izay amin'ny mampitarika voalohany azy ary mino aho fa ny targetra no safidianareo dia manamafy ny safidy efa noraisinareo. Koa matoky sy miandrandrana ny firenena sy ny vahoaka malagasy satria mahasampiaro antsika loatra ny fiandrianam-pirenena ary mijoro mitsangana ianareo raha toa ka misy manotoana izany. Lasa fomba fanao isan-taona ny lanonana fanorana saina ho an'ireo manamboninahitra nahazo jeneraly eo anivon'ny filohan-dah. Ny 17 ireo nakarina eo amin'ny laharany général de brigade, iray contre-amiral ary 13 no nahazo ny mari-boninahitra général de division. Raha ho an'ny Amerikana no resahana dia flag officer no entina anondrona ireo manamboninahitra jeneraly. Midika izany fa misy lanjany lehibe tokoa na ho an'ny tolorana na ho an'ny filohan-dah ny saina izay portazy ankehitriny. Izy tokoa nolorarana sy taratra amin'izay rehetra atao na ao anatin'ny filohan-dah na eto firenena. Manateny izahay andriamatoa jeneralisana fa hitondra rivo vaovao ho an'ny filohan-dah ianareo raha misarotra ireo galona vaovao izao ka ho reharehan'ny filohan-dah sy ny firenena malagasy. Zava-dehibe sy fahasoavana izany nakarina eo amin'ny laharana jeneraly izany amin'ny filohan-dah ho ny médecin général de division Rakotomirina Johannes izay nisolo tenany rehetra nisaotra ny filohan-tetezamita ireo lehibe mpifehy sy ny fanjakana malagasy. Andraikitra izy reto ny fanarahana akaiky ny fiainam-pirenena, ny fiarovana tsy ny sisy tany ihany fa ny fiarovana ny mponina, ny diplomasia, ny androm-panjakana, eny fa hatramin'ny kolontsaina sy ny tenim-pirenena aza.